Fa araka ny afantarantsika rehetra azy kosa moa dia rahampitso 12 ny volana jona no ankalazaina ny fetiny iray manoloana izay raha dia efa miomakomana amin'izay avokoa ny isa-tokantrano ahitana taratra an'izany ohatra ny amaroan'ny olona miantsena mitady fanomezana tamin'ity androany ity indeo arahantsika ity fanadihadiana natao ny tahina rarison sy tsiry trakotarison ity tombe fiolona ireo tsena lehibe samy hafa teto andrenivohitra androany maraina na vavy na lahy na kely na lehibe dia samy somebisebo mivezivezy teny amin'ireo tsena isan-karazany ka ny ahitana fanomezana ho an-dada ny tanjony izany na dia somary mangingina sy tahaka ny tamin'ny fetin'ireny ary dia tsikaritra ihany fa irona kokoa tamin'ny fivarotana sy ny famonosana ireo fanomezana ny mpivarotra isan'isany ireo mpividy raha teo mifanesika mividy izany fanomezana izany kiraro, lobaka, fehikibo na koa teknôlôjia avolenta dia maro dia maro ny safidy fa miankina amin'ny fahefan'ny vidiny tsirairay. Rehefa nasato oetrany hoe faniriny zany mba hoe baiboly ny ataoko katofera ty fitiavana avy aminay efa mianaka aloha voalohany indrindra dia misy surprise kely tsy lazaiko anareo no manjary hitany amin'ny télé dia ozy zay ahoana sy tsara ny fetiny raisam-petiny dia ahoana fahitanao azy fankalazana tsy mitohy aloha satria rien zany aloha tokony kalazana biby kokoa tsaratsara zao fa le ray zany ohatrany tsy dia malaza ilay so arakaraky le tsirairay ihany mankalaza anazy ny fo aloha voalohany indrindra ny fitiavana dia fanomezana hita maso marika hita maso zany tsy maintsy asivo parfum ankoatra ny fanomezana dia misy ireo tokantrano izay ny safidy ny anatanteraka tontolo alahady miavaka raha ampitso ao ireo ny safidy anao sakafo miavaka ao koa ireo mieritreritra anatanteraka fitaom-pivavahana miaraka amin'ny dada araky ny mafetiny rera-pitso moa zany dia fiomanana maharay azy izy no ny afona melona sy ny taizany ekisy na lokolo dia mba misy fakasitrahana ankoatra ny fitiavana ny ray izay efa tsy maintsy ihana dia ny fangataham-pitahina ho an'ny ray mba omen'Andriamanitra hery mandrakariva sy hotahiny zany izy fahasoavana avy amin'Andriamanitra dia ankoatra ny fanomezana hita maso moa zany dia efa manomana an'izany ny rehetra fiaraha amin'ny fahalalany fianakaviana fotsiny moa ny zava-dehibe fotoana ray izay tsy tokony ho adinoana ny fetin'ny ray ilay nitaiza sy nanabe tsy ny fanomezana tsara taresin'ny lafidy ihany anefa ny tokony ankalaizana izany fa eo ihany koa ny fanehoana fitiavana azy hoe tsara saina be dada dia tianay be